Daholy ve raikitra ihany ny hitantasikatsika dia indrindra fa ho an'ny tovavy tsara be fa vao menandreo androany dia hoe masiso ve ilay forodriao. Inona mahatonga an'ilay fory lasa masiso? Misy antony ilay izy. Voalohany ny silipo. Ny silipo indria raha ohatra indrika manao an'ilay silipo nylon. Raha ohatra izao manao akanjo nylon indria ka raha ohatra tratran'ny rano ilay nylon dia tsy ela izay vao maina ilay izy. Mora tratran'ny rano ny nylon. Fa raha ohatra ka coton silipo no anaovandria mipetaka eo ilay pipi dia sy natsemboana dia maina ilay izy avy eo. Dia masiso ihany fa tsy masiso be. Fa raha nylon dia lasa somary masiso ny forondria. Antony manaraka ihany koa dia ny pipi. Rehefa avy ny pipi indria dia mila tsy maintsy fafaina ilay izy. Tsara raha ohatra hoe sasana mba tsy hampaloto anazy dia mba fafana ilay izy. Sasana dia avy eo fafana. Fa raha ohatra ka tsisy rano eo amin'ny fipipisana dia mba fafana ilay fory. Satria iny raha ohatra indrika tsy mifafa dia misy an'ilay pipi tsy maintsy misy potika pipi miaro atsemboana dia avy eo koa tsy maintsy misy rano mivoaka tambatra ao daholo izy dia avy eo masiso be. Ambonin'izay koa moa indrindra tsy misolo silipo indrindra tsy herinandro dia vao mainka loza amin'ny atambo. Ny vehivavy dia tsy maintsy misolo silipo indray mandeha isan'andro raha farafaharatsiny, indroa na intelo raha ohatra ka rehefa misy an'ilay tapotsina perte ilay rano rampory fotsifotsy mivoaka. Raha ohatra ka tsy tena tindry tokoa ilay hoe masiso dia tsara misy ihany koa eny amin'ny mpivarotra efa misy an'ilay talia manifinify iny dia iny no ampiasaina mba hapetraka eo amin'ny fory eo dia rehefa avy mipipindry ohatra dia avy eo ilay izy esorina dia soloina indray atao vaovao avy eo dia mba tsy masiso be ilay ao anatiny ao. Dia ina koa ny olana manaraka dia ity ranomanitra ity. Ny ranomanitra ry zareo tsara aloha ilay mamanitra be indri fa kosa rehefa manao ranomanitra antsika dia aty amin'ny tenda dia atao misoroka sy manodididina eto. Fa aza mizesta be eo ranomanitra be daholo eraky ny tapon-tanety dia avy eo ilay izy aty amin'ny kibo aty hoe hofona amin'izay mba tsy hofonin'ilay ry tsara ny foroko hoe manitra be. Vao mainka indri masiso be eo dia kivy be ilay ry nandeha ilely amin'ny forondria azy. Fa ny ranomanitra eto amin'ny tenda sy ny manodidina eto ihany natao ny ranomanitra somary atao aty aoriana atao amin'ny volo ato. Ny sakafo antsika koa dia misy olana indray koa amin'ny pipi. Raha ohatra isika hoe mpihinana tongolo gasy dia lasa somary masiso ny forontsika. Na izany ary mahasalama antsika ny tongolo gasy dia tsara foana ilay lazaiko hoe rehefa avy pipi dia fafana ilay fory dia mba tsy masiso be. Izay aloha tena zavatra tsara be izay. Dia inona ny olana farany? Misotro rano. Raha ohatra izao ndrika ny pipi ka lasa mavomavo be ilay pipi andry dia tsy ampy rano ny vatandry izay. Mila misotro rano farafaharatsiny rehefa lehibe ny olona dia 2 litatra farafahaambaniny no sotroiny. Tsy tonga dia atao goga be akory fa misotro kely maraina, misotro kely koa atoandro tolakandro harivariva ohatr'izay ilay izy. Indrindra fa rehefa mafana be dia tsy maintsy misotro rano satria itsika tsemboka dia efa lasa mivoaka ihany koa iny rano iny. Ny vatantsika ao anatiny ihany koa dia mila rano ihany koa vatantsika ao dia olana daholo izany dia mila misotro rano betsaka indrindra mba amin'izay mahasalama ihany koa ankery zareo hoe ny rano tena mahasalama ny vatana. Raha vao tsy misotro rano indray dia zareo vatandry lasa maina ny vodi-tongotra dia lasa somary maimaina ny tarehy dia lasa vakivaky ny molotra ny dikan'izay dia tsy ampy rano ihany koa vatandry. Ilaina misotro rano atao betsabetsaka ilay izy na ohatra hoe sendra mandeha any an-dalana nareo mitondra tavoahangy kely bafenina anaty kitapo any ny tavoahangy dia rehefa any misotro avy eo tsy misy olana mihitsy. Dia izay misaotra betsaka anareo naraka ny vaovao dia raha misy fanontaniana dia apetrao foana ilay izy fa hitako miandalana foana ilay izy. Zay eo.